91, 2002, 2009, 2023. L'histoire ne fait que se répéter. Verimberina ny tantara. Toy izany hoe inona reo daty reo? 91. Nampiasaina ny tenin'Andriamanitra manao hoe oentro miakatra ty fireneny ity. De hitantsika iny mivokana. 2002. Nampiasaina ihany koa ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana mba ilalaovana ny fihetsepon'ny olona ahafahana mametraka fanjakana. 2009. Niarantsika nahita ihany koa ny fampiasana ny fivavahana hatramin'ny iram-pifoazana sy ny tenin'Andriamanitra. De hitantsika ireny mivokana. 2023 tsika zao. De io ndray fa verina ndray. Fantatrao ny tiako lazaina le resaka be mandeha am'izao fotoana izao. Voatserinandro tsika zay namono afo tamin'le resaka mpandala ny fomban-drazana ankilany sy ny fifoazana ny an-daniny. Zao ndray zao tsika de miarbitre fitondram-panjakana sy fiangonana anankiray. De mitovy tsisy valaka le shema. Samy fampiantsy ny an-dany sy ny ankilany ary misy miteny ka ny marina tsy maintsy lazaina. Ao ndray miteny ny fahendrena me ilaina ka tsy tokony ho zao sy zao sy zao. Andao hoe teny hoe ny marina. Mahatsiaro ny teny Pilato rehefa nifanatrika tamin'i Jesosy teo amin'ny fitsarana azy. Inona natao hoe marina ozy Pilato? Qu'est-ce que la vérité? De mangina Jesosy. Zao ny enjeu manahirana amin'ity tantara ny tranga teo amin'ny Coliseum aty, sy tamin'ny 91, sy tamin'ny 2002, sy tamin'ny 2009 ary miverina 2023 ny amin'ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra. Ny fampiasana ny soratra masina, aloha laiko ny soratra masina. De samy afaka miantso daholo hoe ka satria zao noho izy ny fahamarinana ny vérité tompoko dia relative. Tsy le zavatra tenenina akory no marina na diso, fa ny manosika ambadika le zavatra lazay. Zero tsara anatin'ny filazantsara. Jesosy de nambena ny olona foana, efa nisy antokolafy tsy ny nahazoazo an Jesosy koto ao ry zareo zelota, ao ny fariseo, ao ny sadoseo, ao ny herodianina. Reo no forsa politika nisy tamin'ny andron'i Jesosy. Zelota, fariseo, sadoseo, herodianina. Etsany koa ny romanina. Moindre geste, moindre parole, moindre fietsika nataon'i Jesosy dia tsy maintsy ny interpréten'ireo mouvance anankidimy reo. De misy fotoana faly ny fariseo fa hoe raha zany teny Jesosy zany aminy dia ohatra ny mamely any zalahy sadoseo satria tsy mifakazo amin'ny fariseo sy ny sadoseo. De misy fotoana indray nefa ne gaga indray ny fariseo hoe ary to mivadika aminay le Jesosy fa to miandany amin'le sadoseo indray satria ohatra ny metimety tamin'ny sadoseo le teny Jesosy fa tsy mety amin'ny fariseo. De misy fotoana ny tenen'i Jesosy tohatra ny metimety amin'ny zalahy zelota nationaliste fa tsy mety amin'ny zalahy herodianina zay piso lelaka amin'ny romanina. Tiako tenenina aminareo hoe le zavatra lazain'i Jesosy zay tsy fidirany amin'izay eritreretan zareo dia satria ny sofiny zareo efa sofina misy tendance, efa misy attente misy tendance miaino an'le fampianarana salama. Dia soit izy tafitohina satria mandratra azy amin'ny frehana ananany, soit izy faly satria mety manabotsina azy. Ny azy zany tiako atongavana dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina, ahoana ny fampiasantsika ny soratra masina io?
inona ny fikendrentsika ambadika, inona le marina zay lazayntsika hoe tsy maintsy ambany, marina araky ny positionnao politika anao ve sa marina araky lay teny relativa foana le izy hoe aniny any olana ka tsy mahagaga le fifandirana misy am'izao fotoana zao, misy nanometsiny, misy mitehaka satria arakaraky ny positionnareo tsirairay ny perceptionnareo le zavatra voasoratra. Ohatra zay koa ilay mitondra ny teny, inona ny position marina zay tsy fantatro, tsy afaka hanao rakorsitsika satria na tiantsika na sy tiantsika de misy olona manao rakorsitsika izy de miaraka amin'ny ranona sy de noho zany de zao tsy fantatro fa ny any ary samy ny conscience-ny eo anatrehan'Andriamanitra no mitondra ny tantara. Fa ny afotsiny afatro le retsy de tia afatro ty misy tenin'Andriamanitra na ny soratra masina aza ampiasaina hanandratana olona sanatria na koa aza ampiasaina hampiatrena olona sanatria satria am'izay fotoana zay ianao mi-instrumentaliser an'ilay soratra masina ho amin'ny fin personnel, tsy ny amin'ny hoe tsy tokony handratra na handratra, tsy anyny olana fa hoe inona ny motivation manosika marina amin'ny tsirairay. Ka dia anjaran'ny tsirairay ny mandinika sy mieritreritra fa izao aoka tsika malagasy tsy anana mémoire courte, aza dino fa tena mitombe tsara anatin'ilay vanim-potoana mamaivay 91 crise 91 nampiasaina ny tenin'Andriamanitra, crise 2002 nampiasaina ny tenin'Andriamanitra tena ny 13 mai miexitena ny olona sisy nampiasana ny fihetsepon'ny olona, crise 2009 nampiasaina ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana, 2023 tsika zao, 2009 koa 2023 tsika zao samy ohatrany fa tsinjoko sahady fa hoe iza candidat iza firena iza hiaraka amina tenin'Andriamanitra anankiray na mpitarika fivavahana anankiray na leader anankiray, leader d'opinion anankiray. Efa antaniniko tamin'ny vidéo hafa zay hoe any ane ho an'ny fond de commerce am'izao hoe satria hoa any amin'ny émotion no azahoan'ny olona atsika malagasy. Ka dia ampo mieritreritra anjarantsika tsirairay mitodika amintsika zay atao hoe mpanompon'ny teny, serviteur de la parole, mpanompon'ny teny, tsy isika no mifehy ny teny fa ny teny no mibaiko atsika, tsy isika no mifehy ny teny fa ny teny no mibaiko atsika. Anjaranao ary mieritreritra any am'izay raha soatsika rehetra.